Falmanolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy no manasanao hiaraka aminay atao anatin'ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy amin'izao atoandro izao. Ny vaovao avy any Tomasina Vetrandry no anomboantsika ny fiarahana amin'izao atoandro izao satria dia orinasa madinika sy salatsala ny efatra no hisahana ny fanadiovana sy fiarovana ny seranantsambo ao Tomasina, fifanarahana izay ahatra heritaona manamarika dingana lehibe ho tombotsoan'ny mpandraharaha malagasy izany. Ndeo arahantsika ny vaovao tateriny Romuald Rakoto Armanana. Orinasa efatra no voafidy tao aorian'ny tolobidy misokatra sy mangarahara nataony ny seranantsambon'ny Tomasina, Société du Port à Gestion Autonome de Tomasina, hiantoka ny fiarovana sy ny fanadiovana eo anivon'ny seranantsambo izay tafiditra ao anatin'ny fanavaozana sy ny fanamafisana ny fitantanana tsara entin'ny spaty izao hetsika izao izay mikendry ny hananany seranana mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Ny fisokafana aminay dia midika fanomezana fahafahana ho an'ny mpandraharaha malagasy indrindra hitondra ny saikefa sy ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny sehatrasa misy anazy fa sady hitondra fampandrosoana koa ny spaty. No amafisina nandritra ny fifanaovaotsiny fa tsy ho adino ny lafin'ny mahaolona ka ho raisin'ireo mpiantoka vaovao ireo ny ireo mpiasa teo aloha ary hajaina ny lalàna manakery omena vahana manokana ny fandraisana ny tanora avy aty amin'ny faritra. Principanay dia hoe anampy amin'ny fampandrosoana fa misy fenitra nefa tadiavinay dia izay ilay mahatonga anay hoe tokony miara-mitombo sy miara-lehibe anatin'ilay vision spaty 2.0. Dingana lehibe ho an'ny seranantsambon'ny Tomasina ny fifanaovatsony teo amin'ny rotonta no amafisina teto ihany koa ny fanoloran-tenan'ny spaty ho amin'ny fangaraharaana ny rariny ary ny fifaninanana ho tombotsoan'ny mpandraharaha malagasy. Fa anisan'ny NDB iankiny ny fampandrosoana ny firenena ihany koa ny famahana olana amin'ny resaka herinaratra ka nahazo milina mpamokatra herinaratra vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana ny orinasa Jirama any amin'ny distrikany Brickaville. Arahantsika ny vaovao miaraka amin'ny Emile Jocelyn. Ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena ty amin'ny faritany Tomasina, Fidèle Razarapiera no iraka manoka ny filohan'ny fanavaozana ny Republika nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ity milina vaovao mpamokatra herinaratra manana tanjaka 520 sy 100 kVA izay natokana hamatsiana herinaratra eto amin'ny orinasa Jirama ny Brickaville. Ratsaivina ny tantara dia napoka ny kotrobaratra ny milina nampiasaina tato teo aloha tamin'ny volana Desambra 2024 ka voaterina nafatra groupe de secours 1 mégawatt avy tany Tomasina. Ampy hamatsiana herinaratra eto Brickaville ity groupe vaovao 520 sy 100 kVA ity raha manodidina ny 200 kVA ny filany vahoaka. Miandrandra fisitrahana herinaratra avy any andekaleka ny vahoaka ny Brickaville hoy ny solomavambahoaka Ravelonasy Barthélemy Samuel. Fa 1983 navitan'ny centrale hydroélectrique ao andekaleka Lorendava tonga ziska Antsirabe zany herinaratra matanjaka zany fambana vita rozy ka hitako mianjary ka tsy fantako na ho tonga ty ny any andekaleka mba tsy hisy any delestage fa ndreo amin'ny alafin'ny teknika afaka mandamina anjany fa hoy ny feon'ny vahoaka mba mio satria avy aminay aty ny ahitana herinaratra matanjaka dia matanjaka zany kanefa mbola tsy misitraka an'izany izahay eto amin'ireny vohitry distrika indrindra fa ny commune 20. Vonina hanamafy ny fangatahan'ny solomavambahoaka ny Brickaville ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena aty amin'ny faritany Tomasina. Nomeny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny fanavaozana Republikan'ny Madagasikara Colonel Michael Randenirina groupe vaovao tsindriky tsara vaovao 625 kVA. Io groupe namenanareo ohatra groupe nendala tany amin'ny distrika hafa dia nafina aty amin'ny distrika nareo fa tena groupe vaovao fony sase ary natolotra ho an'ny distrika Brickaville. Nitantaratantara ny
nisy mba vahoaka te hoe tamin'ny telo amby valopolo sy sivinjato sy arivo za tamin'izany mbola bitika mihitsy hoe mbola tena denina kely nefa nisy ny andekaleka nisy ny lorendava tena marina le tenenina avy ety andekaleka ny herinaratra ny miainga any atsirabe izy no farany hotakina marindrano aminareo mihitsy hoe asivotsira avy any andekaleka Brickaville sy manodidina fa tsy mitovy fisindarana ny zavatra miainga be ty an-tanàna tsy mety ny mametraka foto-drafitrasa amin'ny herinaratra raha ohatra ka tsy misy lalana mifankatantsika Brickaville ny anaovana lalana mampitohy ny andekaleka Brickaville. Ankoatra izay dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy teto Brickaville ihany koa ny vary milanja 30 taona avy amin'ny fitonam-panjakana hanaovana asantana maro amin'ny komina misa enina izay misedra olana amin'ny faratsin-dalana. Eo amin'ny setry ny fahasalamana kosa dia nahazo fitaovana vaovao isan-karazany mamaly ny filana ara-pahasalaman'ny mponina ny hopitaly rehetra any amin'ny faritra Sava nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara tany an-toerana nanangona ny vaovao manana azy Fredy. Ho tsara manomboka izao ny tolotra ara-pahasalamana ho hita amin'ny hopitalim-panjakana aty amin'ny faritra Sava noho ny fahazoana ireo fitaovana maro isan-karazany efa mivoatra sy manaraka ny fenitra izay tsinjaraina manerana ny centre hospitalière sy ny CSP rehetra. Mankasitraka erapo eratsaigny aminao izay andriamatoa filoha amin'ireto fitaovana maro isan-karazany izay tolotranao ho an'ny mpiasan'ny fahasalamagna indesigny anome tolotra ara-pahasalamagna magnaraka ny fenitry ho an'ny vahoaka malagasy. Efa ela no tsy nisian'ny fanomezana fampitaovana tahaka izao ny hopitalim-panjakana aty amin'ny faritra Sava ka anisany antony iray lehibe manahirana ireo mpitsabo manatanteraka ny asany. Misy appareil avy amin'ny laboratoire izay raitra dia raitra ary ataoko hoe manaraka ny fenitra ataoko tsy latsa-danja amin'izay zegny izay atao amin'ny faritra Sava. Dia eo koa moa zegny misy ny bouteille d'oxygène ny raha manahirana zay aty ny resaka oxygène io dia efa nahazo bouteille moa zay zao dia mbola mangataka générateur koa zegny ny faritra Sava amin'izay mbo tsy sahirana amin'izay resaka oxygène zay ny vahoaka ato amin'ny faritra. Dia eto moa zegny misy ny concentrateur d'oxygène izay tsy latsa-danja zegny samy mahazo daholo ny distrika efatra agnatin'ny faritra ato. Mazava ho azy fa manomboka izao hihena ny fandaniana misy amin'ireo marary indrindra raha sanatria tratra ny fahasarotana. Noho izany dia vita any amin'ny distrika tsirairay avy avokoa ny ankabeazan'ny fitsaboana aretina. Azo antoka kosa fa hitombo isan'ireo zaza ho vita vaksina amin'ny fahazahoan'ny CSP miisa 470 atao anivon'ny faritra Sava ireto refrigérateur anaovana fitehirizana vaksiny. Tontolon'ny jono maro ireo olona misehatra amin'ny fiompiana trondro any Amoron'Mania misedra olana nefa izy ireo antony fitsidihan'ny minisitra tompona raikitra tany an-toerana izany. Arakoto vao Teofila. Ny tsy fahampian'ny traikefa amin'ny fahaizana fiompiana trondro eo ihany koa ny halatra trondro ary ny fanjonoana tsy ara-dalàna no isan'ny tsindry goavana mahazo ny seha-piarina manga aty amin'ny faritra Amoron'Mania hoy ireo mpiantsehatra amin'izany. Miandrandra fiaraha-miasa goavana sy tohana ara-teknika ary ara-pitaovana izy ireo hoy ny solotenan'ny mpiompy trondro aty an-toerana. Maro mitsindry ohatra resaka halatra trondro tsy firaharahin ireo tompon'andraikitra any fotony any anay mpiompy trondro dia hoe andahotsika hivondrona dia misy mpisolotaina kiady hanao atsisika mba hiarovana antsika mpiompy trondro mitondra ny hetaheta amin'ireo tompon'andraikitra rehetra any amin'ny nazay ady fanjay hoe aiza ny tokony hitondrana an'ity ady ho an'ity fitaranana ity. Nitsidika ny fitoerana fiompiana trondro, fampiterana sy fanatavizana tao amin'ny tsekolon'ny gendarmerie pirenenam-bositra izy. Toerana ahitana ataosika hery sy hoe manana olombelona betsaka koa raha ohatra ka anatanteraka programme asa tahaka zao dia miaramila gendarmerie. Ka raha ry zareo ny resy lahatra manatanteraka initiative zao dia tena zava-dehibe tokoa zay satria azo lazaina hoe ahitana vokatra tsara malaky ary ny asa koa malaky satria misy ny hery manatanteraka azy. Raha zeresika zao dia mahavelom-bolo tokoa ny mahita vokatra. Ny raha sika nahita teo ny vokatra karpa anatin'ny 5 volana fotsiny, ny tilapia io fahitantsika teo io raha ohatra ka ataontsika hoe nofinofiko zany manokana hoe ny tombony gendarmerie pirenena rehetra teto Madagasikara ohatra any amin'le toerana misy rano na vita ohatra zao
dia angambany tena apport goavana be misy zany ho an'ny famokarana trondro eto Madagasikara ka ny ministera moa dia misokatra foana mandrakariva amin'ny fanatanterahana izay politika fampivelarana ny trondro zay ary vonona anampy zay rehetra manatanteraka an'izay arakaraka izay kanisy azy zay fanavaozana lehibe entiny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga ny fienona ireo mpietsehatra ireo sy fitadiavana mpiara-miombonantoka maharitra anampy amin'ny fampitaovana hoenty miatrika ireo tsindry maro samihafa mianjady amin'ity CAPRina ity hoy ny ministra tompona andraika fanaovana an'le karahan'le ohatran'le hitasika teo zay atolotra ho an'le mpitondro rehetrarehetra eto zany samihafa vokatra vetosika zany angamba eo amin'ny fomba fampiasana azy sy ny fonctionnement no mety hoe ifandaminana kely amin'izareo le mitantana reto satria sy mandeha rano izy fa mandeha gazoil dia mety misy ny karazana ifandaminana io moa zany fandaminana anatiny amin'izay olona tonga hampiasa na tonga hanao sakafo trondro tsiry zareo mpitantana azy ny aona tamin'ireo vovonan'ny mpiompy-trondro sy ONG APDRA ary ny fikambanana say izay mitantana ny izay ampambositra Andriamatoa ministra nandritry ny fandalovany taty amin'ireny vohim-paritra Moronmany tamin'izany no nanoloran'ny fitaovana azo ny mpiompy-trondro ampiasaina ampivelatra ity CAPRina ity. Nitsidika ny commune Sandrandà dia sirika ny fandriana ihany koa ny ministra tamin'ny fandalovany tany amin'ny faritra Moronmany iny hoarantsika rehefa avy eo ny vaovao rehefa vonona fa ho an'ny maintirano isika tsy misy atahorana ny momba ny tahirin-tsolika any amin'ny renivohitry ny faritra Melaky araka ny fanadihadiana nataon'ny namanay tany an-toerana Georges Sébastiny sy Anitra Randrianasolo. Tsy misy atahorana aloha hatreto ny famatsiana solika raha eto anivon'ny faritra Melaky manokana satria mbola betsaka ireo tahiry eto an-toerana. Ny mahakasika ny carburant faritra Melaky zany amin'izao fotoana izao tena ataontsika hoe mbola tsisy atahorana satria tamin'ny 17 teo tsika natonga samby fary izay nitondra eo amin'ny 18 mètres cubes essence dia mandeha 160 mètres cubes gasoil ankoatra ny stock-tsika fa misy eo zay zao vao tonga tamin'ny 17 zay dia ataoko angamba fa tsisy atahorana raha resaka carburant tsika faritra Melaky. Pétrole zao mbola betsaka koa ny sisa ao amin'ny stock-tsika ao ambany amin'ny LTP ao dia mbola tsisy atahorana ihany koa ny mahakasika eo. Teny aloha hatreto mbola tsisy fiakarana fa ino nankina amin'izareo avy any ambony any fa hatreto aloha izy mbola tsisy fiakarana. Prix-tsika amin'izao zao essence 4900 dia ny gasoil 4660 dia pétrole 3510. Hafa tsy moa zany tsy dia misy loatsy fa misy tamanambarana ireo vahoaky tsisy tokony mampahozontsika amin'ny resaka carburant zao satria ino ambaraka teo zay stock-tsika ao mbo maro mbo tsisy atahorana mba hoe resaka carburant tsisy tokony asiantsika tsao hoe tsy misy carburant na karaha zay. Tsara marina moa fa ity tompon-joloka Jovenay ity irery ihany no mamatsy ny distrika 5 izay mandrafitra ny faritry Melaky. Voamaly isika no nanamarika ny andro raisam-pirenena ho an'ny asa saiky ny ompana tamin'ny sehatry ny fanadiovana ny fankalazana tany amin'ny faritra tambatsika ho iray ny akon'izay. Noho ny fahitana fa mbola ahitana toerana maloto amin'ny quartier sansasasany ety amin'ny commune Boutry Fenary West isan'izany ny fokotany Savola ka mbola maro ireo manary fako amin'ny toerana sy tokony hanariana azy miparitaka iraka ny tanàna sy manodidina ny trano indrindra ny isan'ny tokantrano ny fako ny ankamaroan'ny olona hita amin'ny fokotany ity dia saika ampanjoana avokoa mivelona any an-dranomasina ka ahina isian'ny valina retina ka nahatsikaritra izany ny olona tsara sitrapo tsy iza fa manary Onesfort ka nanampy ary nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanomezana kofafa eo koa ny vovotsavony ka nozaraina avy hatrany ho an'ny mponina tamin'ny voalohany ny volana melasa teo izao no natao mba ho fanampiana ny tombotsoa amin'ny alalan'ny soatoavina malagasy tanàna manamorona ny moron-dranomasina rahatemo ny fokotany Savola ity ho izy ka ilaina ny fikojakojana ny fahadiovana mba hitataratra tokoa izany.
Diovy ny tanàna dia ny fahatelo hetsika fanadiovana ny tanàna fanao isa-taona isaky ny voalohan'ny volana May fetin'ny asa. Ny association APED sy ny association Lomay no angadina nanazviana ahitana ity hetsika ity. Raha teto amin'ny tsena munisipalina Batondrazaka no nanaovana ny fanombohana hatramin'izay tamin'ity taona ity nihitatra teny amin'ny fokontany sy ireo tena be fako. Misaotra manokana amin'ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ity diovy ny tanàna andian'ny fahatelo ity. Tsy arakaraky ny eritreretina ilay izy fa tena lasa lavitra ary mihoatra lavitra no ny eritreretina tamin'ny voalohany. Ny tena tanjona amin'ny diovy ny tanàna dia tsotra ny anaporofona amin'ny olona rehetra tsy ankanavaka fa tsy ny fanjakana ihany no afaka manao an'izany fanadiovana izany fa itsika tsirairay avy ny olona iray tsirairay avy dia azo lazaina fa fanjakana kely manokana afaka manadio ny manodidina azy. Tarika fotsiny fa isika rehetrarehetra dia miaraka nanao an'ny diovy ny tanàna androany daholo dia isaorana be dia be ny ao amin'ny assainissement dia isaorana be dia be koa ny tao amin'ny commune urbaine Ambatondrazaka izay tena nafanafody tokoa na teo amin'ny mpiara-miasa dia ny fandrovana amin'ny fako dia isaorana ireo association police nationale sy ny gendarmerie dia tao ihany koa ireo tsy miankina isaorana be dia be vahoakana Ambatondrazaka. Sy fanadiovana moa zany dia tafiditra anatin'ny politika anay ao ministera ny fanadiovana tahaka an'izao arak'ilay fanentanako isaky ny mbenimbeny hoe ny fanadiovana sy ny fidiovana dia miainga avy amin'ny ao anatitsika tsirairay avy satria ny ao anatitsika misy aloha no madio dia iny no mitarika ka androany moa fanentanana fotsiny ny androany fa ny tena marina isan'andro tsika dia tokony hanadio eny amin'ny toerana zay. Rehefa mety olom-pirenena rehetra dia samy tonga nandray anjara tamin'ity fanadiovana ny tanàna tamin'izao voalohany volana May fetin'ny asa izao ho fanazarana ny rehetra ihany koa hanana fahadiovana. Ny association Miary fokotanana Tanambevavy ary ny association Miray fokotanana Bomandroso samy ao amin'ny commune suburbaine Ambatondrazaka ireo. Niara-mientana izy ireo tamin'izao hetsika fanadiovana ny tanàna sy fanamboarana ny lalana ny fikojakojana ny vovon-drano fisotro madio amin'ity voalohan'ny volana May taona 2024 ity izay fetin'ny asa. Noho ny fatsapan'izy ireo ny mahazava-dehibe ny rano ho ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro sy ny lalana izay vezivezen'ny mponina izay ivoan'ny vokatra no anton'izao. Nanatanteraka fanadiovana izahay indrindra fa ny fikambanam-behivavy eto fokotanana Ambomandroso ka nanatanteraka fanadiovana nanamboatra lalana nanadio vovon-drano dia eto izahay dia efa nisy ihany no fandraisana andraikitra nataon'ny fikambanam-behivavy ny vovon-drano namboarina satria ratsy dia ratsy ny foto-dravitra azy fa ny tena mba angatany tolo-tanana amina revitondram-panjakana dia ity lalana eto aminay ity satria efa ela be ty lalana ity no sima dia isaky ny volana mety izao vao mba misy manototra ihany dia efa nisy ihany no fandraisana andraikitra kanefa tsy vitan'ny tenanay fikambanam-behivavy samy irery fa mangataka tolo-tanana avy amin'ny revitondram-panjakana farafaratsy mba hoe atao pavezana ity lalana ity satria marobe ny olona mampiasa n'ity lalana ity izay mpamboly amin'ny faritra Malavadiso Soamalaka eto ny lalan'ny Andrarabary reny Ambatondrazaka izay dia mangataka tolo-tanana avy amin'ny revitondram-panjakana hanamboatra pave ity lalana ity fa tena mijaly izay rehefa favaratra ny andro saika isa-taona toy ny volana May toy izao reto fikambanam-behivavy reto no miara-mientana ho fanatsarana ny tanàna. Lalana avy eo amin'ny toerana fiantsonan'ny fiarakodia ka hatrany amin'ny lycée-na-Paravaravolo no vita fanajariana tamin'ny alalany asa tanamaro izay tafiditra ao anatin'ny fanamarian'ny voalohan'ny volana May. No safidiana ity lalana ity no izy be mpampiasa saingy mampijaly ny mpandeha indrindra fa ireo mpianatra sy mpampianatra ny CG sy ny lycée aty an-toerana. Ankoatra ireo fokotany efatra eto amin'ny renivohitr'ny distrikt tonga maro nanatevina ny asa ihany koa ireo sampana ra-panjakana izay notarian'ny lehiben'ny distrikt Andriamatoa Ralovason Rakotonirina Bernard ny avianivon'ny commune Ambonivohitra Paravaravolo notarian'ny ben'ny tanàna Randriamanantena Jean-Jacques. Fantatra moa fa samy manao hetsika fanamboaran-dalana toy izao avokoa ireo fokotany sy commune rehetra ato amin'ny distrikt izay fanao mialohan'ny fiakaram-bokatra. Hetsika tanamaro fanadiovana ny manodidina ny hopitaly
sy ny lapan'ny fitsarana ary ny lalana eny anivon'ny fokotany samihafa no nentiny vahoaka isantsokadiny nanamariana ny andron'ny fetin'ny asa taty amin'ny distrikany Bealanana. Anisan'ny niara-nifarimbona tamin'izany ireto fikambanana chef de service sy ny fikambanana maro samihafa nanadio ny toeram-piantsonan'ny fiara taty an-toerana. Izao no natao mba hikojakojana ireo fananana iombonana izay hetsika mitondra amin'ny fampandrosoana ka tsy latsa-danja amin'izany ny tato amin'ny distrikany Bealanana. Fanomboana ihany izao hoy ny lefitry ny lehiben'ny distrika Ramatoa Noeline Rolandia ka nanentana ny fikambanana sy ny vahoaka izy mba hanohy izany eny anivon'ny commune misy azy avy. Eto moa zany ny fanokafa eto an-tampon-tanàna fa misy koa zany mihetsika ataon'ny fokontany isan'isany any indrindra eny any amin'ny commune ny magnodidy. Misy moa zany misafidy magnano asalala, misy misafidy magnano fagnadiova. Zahay ato amin'ny fikambanana chef de service dia misafidy moa zany hagnadio ato amin'ny CSVD manara-penitra eto an-tampon-tanàna ny Bealanana. Hitohy any amin'ireo commune ambanivohitra amin'ny alalan'ny hetsika fanamboaran-dalana moa izao fankalazana ny fetin'ny asa izao. Natomboka tamin'ny filaram-be namakivaky ny tanàna niainga teo anoloan'ny Braony distrika ny fahatsiarovana ny fetin'ny asa teto Moramanga izay nandraisan'ireo mpiasa miankina sy tsy miankina anjara mivondrona ao anatin'ny syndika maro samihafa isaky ny toeram-piasana. Taorian'izay dia niroso tamin'ny famelabelara-kevitra na rahinadihevitra tao amin'ny efitrano malalaka ny Besanzano Hotel ny rehetra ka nandritra izany ny hitondrany lehibe ny sampandraraha regionaly ny asa aloatra mangoro ny fampahafantarana ireo lalàna mifehy asa sy ny zon'ny mpiasa miainga amin'ny fifampiresahana amin'ny mpampiasa. Ity sampandraraha ity izay tompo marika tamin'ny fanatanterahana ny hetsika. Ny fankalazana ny andraisam-pirenena ho an'ny asa mba entina amondronana ny hery, entina nehoana firaisan-kina ho an'ny mpiasa, ny mpampiasa ary ny fanjakana mba hanamafisana hatrany ny fiarahamonina ato ka ny fifampiresahana izay misy tokony atao mba entina isiny fanavaozana marina entina ampandrosoana ny tontolon'ny asa. Raha ho an'ireo randrana syndikaly izay mitondra tenin'ny mpiasa teto dia fitakiana ataon'izy ireo ny fampiakarana ny karama farany ambany ho 9 alina sy 3 hetsy ariary. Ity rafitra ity no mampahafantatra amin'ny mpiasa ny zo sy ny tsara ho fantatra ao anatin'ny sehitry ny asa aty amin'ny faritra. Ny randrana syndikaly zany no représentative voalohany eto Alaotra-Mangoro tao anatin'ny fifidanana solotena amin'ny mpiasa. Izay no mahatonga ny hoe niezaka izay hitazona izay ary anentana ny mpiasa hiditra sindika. Dia mitondra tombontsoa lehibe ho anay tokoa ny fidirana ao anatin'ilay randrana sindikaly satria azahoanay mitaky izay zo fototra ananan'ny mpiasa eo anivon'izay lalàna ny asa izay ary eo ihany koa ny fiarahana mihevitra amin'ny mpampiasa ihany koa amin'izay mety tombontsoa iombonana. Tara-kevitra no safidiany ny fitondram-panjakana tamin'ity fety ny asa ity no hoe mpiasa malagasy fototry ny fanavaozana marina, fototry ny fampandrosoana. Nambara lehibe ny distrika teto fa vonona ny fitondram-panjakana hitondra ny anjara-biriky no an'ny mpiasa malagasy ary raha ho an'ny solombavam-bahoaka Lova Ratsaobelona dia misokatra ho an'ireo syndika ny tenany amin'ny fiaraha-mamaha olana miainga amin'ny fifanakaloza-kevitra ary vonona hitondra ny tolo-dalàna eny anivon'ny teny miram-pirenena raha ilaina izany ho ity olom-boafidy ity. Koa satria efa vonona ny tatitra mahakasika ny fitsidihan'ny ministry ny Jony sy ny toe-karena Mahanga tany amin'ny commune Sandrandà district ny Fandriana dia andeha ho arahantsika ny vaovao miaraka amin'ny Alain Rodlish Rakoto ary Malala. Sady mitombo ny fidiram-bola no mahazo sakafo manakarena protéine ny ankamaroan'ny tokantrano eto amin'ny tanànany Matsinjokely Fokotanin'Andriana commune ny Sandrandà district ny Fandriana rehefa niopitrondro Atanimbary ny ankamaroan'ny tantsaha teto ka nampifangaro ny fambolena vary sy ny fiompiana trondro tato anatin'ny reto Tanimbary reto izy ireo ka nahazo vokatsoa no nisy fiatraikany tamin'ny fari-pianan'izy ireo izany fiompiana trondro Atanimbary izany. Velara-tany natao hoe nasiko le ambin'ny trondro namidy zany dia 400 ara. Mba efa hita hoe mitombo tokoa le trondro natao tamin'izany seha-piarena fagnatavizana ny trondro izany. Miezaka moa zany ny tena hanao ny sarasara kokoa manomboka amin'ity taona miditra ity. Teo amin'ny Tanimbary eo amin'ny 5 ara eo no nanasiko trondro eo amin'ny atao hoe 100 isa eo. Raha fa nalaina ny vokatra tamin'izany fotoana zany dia nahatratrarana
eo amin'ny atao hoe 10 kilao ny vokatra hazy aloha rehefa tena nyjerena le tombontsoa dia tena nisy akony be diabe teo amin'ny fiainana indrindraindrindra fa teo amin'ny atao ho fanalana ny fahasahiranana eo anivony atao ho tokantrano. Tonga nidina teto amin'ity tanàna misy pimpitrondro ato amin'ny commune ny Trandradaty ny ministry ny Jony sy ny toe-karena manga nijery fotony tetỳ Tanimbary sy ireo dobotrondro iompiana ireo tantsa izany trondro izany ka nampirisika ny pimpitrondro manerana ny Madagasikara mba hanana fahazarana iompitrondro. Raha ataosika hoe afaka niompitry daholo ny fianakaviana sy rareto Madagasikara dia sady hanana fidiram-bola izy no afaka hanana trondro hohanina izy mba hampitomboana ny zay le hoe apport en protéine moa zany izy amin'ny teny vahiny karazany hoe fanampiny amin'le qualité-n'le sakafo hohanina zany. Ny trondro araka ny resahana tary teo dia tena hoe anisan'ny sakafo mahavelona tokoa sady mahasalama. Efa ohatra foana izy sy mitovy ny hoe mihinana tavoksoa isanandro ianao sy ny hoe mihinana trondro. Zany trondro zany sy ahavoan'ny goûté anao mihitsy zany fa mahasalama zany azo hohanina tsara ary tena tokony atao fotom-pivelomana mihitsy zany ny fiompiana trondro. Zanatrondro telo arivo seninalina no vokariny ity tanàna iray eto amin'ny fokontany Andriana Sandrandà ity ao anatin'ny fotoam-piompiana trondro anankiray ka miara-miasa amin'ny tetikasa 4FSM sy ny Abdra ireto tantsa ireto amin'ny fanatanterahana zany fiompiana trondro izany ka ny fitalevaparitsy ny Jony sy ny toe-karena manga ato Amoromani no miantsoroka ny fanampiana ara-piofanana sy ara-teknika ho an'ireo tantsa aty atoerana ireto. Sakafo mahavelona ny trondro fa sakafo mamono aina kosa ny sakafo lany daty ka sakafo fihinany ankizy ny ankamaroan'ireo entana lany daty izay tratra teny amin'ny tsena tao Maivatanàna hita tao aorian'ny fitsirihana nataon'ny fitalevaparitra ny varotra sy ny fanjifana tany an-toerana izany. Andeha ho arantsika ny tatitra entiny tokony aina Ricardo. Karazan-tsakafo ho an'ny ankizy no anisan'ireo entana lany daty be indrindra nandritry ny fitsirihana nataon'ny ekipa ny fitalevaparitra misahana mivarotra sy mifanjifana Betsiboka teny amin'ireo toeram-pivarotana. Gony lehibe maromaro no nahitana ireo entana lany daty ireo izay nidorana avy hatrany teo anatrehany tompona ndraikitra isan-tsokajiny teto an-toerana. Araka nefa fantatratsika moa tamin'taona dia tamin'ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny zolim-panjifa dia efa nanao fandorana ny entana lany alontsika na ny efa tsy ara-dalàna intsony. Dia ankehitriny koa tsika dia mbola manao an'izay fandorana entana lany daty zay izany dia vokatra ny fanaramaso andavanandro izay tanterahan'ny fitalevaparitra ny varotra sy ny fanjifana ato Betsiboka ka koa eto izahay dia manentana atsika mpanjifa mbola sy mitsarotra zay ny manentana atsika mba samby ho tompona ndraikitra atsika amin'ny fanaramaso ireny entana anidy eny an-tsena ireny satria ireny tena antoka ny fahasalamantsika ka azandrasana ny tompona ndraiky fanjakana no mijery azy ireny fa alohantsika amin'anjifa dia jereo zay fetrandro afaka ampiasana ny entana zay na afaka hinanana azy. Koa izany koa ianareo mpandrara sotatsika amin'ny fiarovana ny mpanjifa hitany ianareo mba anaramaso isanandro zay entana zay amiditsika eny an-tsena zay satria izay no antoky fahasalaman'ny mpanjifa ka raha toaka hifahitantsika efa tsy manaraka ny fiainitra le entana na efa nilozany miketroandro zay na lany daty tsika dia mba tsy hoena tsy atoky ny mpanjifa intsony. Anisan'ny tanjona ifantohan'ny ministera public kokoa ny fahasalaman'ny mpanjifa indrindra ny zaza madinika izay mora hiarany voka-dratsy ny sakafo tsy azo antoka. Tafakatra 3.5 taona isaky ny hektara ny vokabary any amin'ny faritra loatra raha 2.5 taona izany tamin'ny taondasa manoloana izay fahatsaran'ny vokatra izay dia nambarana avy amin'ny faritra loatra mangoro sy ny solotenan'ireo tantsa any an-toerana fa hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny 4 May ho avy izao ny fotoam-panangonana vary amin'ny faritra loatra mangoro ho an'ireo mpisehatra amin'izany. Nambarana avy amin'ny
didinan'ny faritra ny antoerana fa hamoraina ny fikarakarana ny antota-taratasy sy ireo pitsopitso ny manodidina izany mba hisintonana ireo mpandrara amin'ny vary ho tonga ny antoerana hanatsarana ny tinady sy ny toekarena ny arana nangona ny vaovao ny mpanao gazetinay any Ambatondrazaka sy Aina Rabetany. Niakatra 5 alina sy 10 metsytona ny vokabary tao amin'ny faritra Alaotra Mangoro tamin'ity taona ity raha 4 tona izany tamin'ny taondasa. Tahampamokarana azo ambara fa tsara ho ireo mpamokatra ny antoerana mba hampifandrindrana ny tolotra sy ny tinady sy hanatsarana ny toekarena ho sokafana amin'ny fomba ofisialy ny 4 Mei izao ny fanombohan'ny ny fitoam-panangonam-bary any amin'ny faritra Alaotra Mangoro hoy ny solotenan'ireo mpamokatra sy ny lehiben'ny faritra notsipina fa hamoraina ny pitsopitsona amin'ny fikarakarana ny taratasy ary hisy ny fampidinana ny ritsitorina. Misy antso zany ataotsika amin'ny fanangom-bokatra rehetra eraky Madagasikara mba ho tonga isehatra tia loatra Mangoro. Zay aloha zany natao hoe mba hampiakatra ny tinady aloha. Rehefa miakatra ny tinady manaraka ho azy ny fiakarany vidiny vidim-bokatra. Ao anatin'izay fa apetsona ny mpisehatra zay zany dia misy fanamorana maromaro, pepetra maromaro ndraisin'ny faritra mba atongavana an'izay tanjo amin'izay. Voalohany indrindra amin'izay dia fampidinana aloha ny ritsitorina. Ritsitorina zany amin'izao tsika miteny izao dia naverina tamin'ny tany ritsitorina tany amin'ny 2 taona 3 taona lasa. Nampiakarina izy io tamin'ny herintaona dia hitatsika ilay vokatra fa somary vitsivitsy ihany ny fanangom-bary ny tonga taty. Naverina tamin'ny taloha zany izy io mba hisy ahafahana koa mifaninana amin'ireo faritra hafa. Tolo-kevitra avy amin'ny tatsasy ny faritra teto moa ny hanatsarana ny fotodrafitrasa hanamaivanana ny vidin'ny hanam-panokarana. Drafitrasa amin'ny fambolena zay zany no tena ilaina tosika matanjaka ajanony ny zavatra hafa rehetra fa ataovy ny fotodrafitrasa avereno ohatrany tamin'ny andro ny somalaka. Satria rehefa voatsara ny fotodrafitrasa voafehy ny rano dia miakatra ho azy ny ranondamà, rehefa miakatra ny ranondamà dia midina amin'ny masokarena. Eo koa zany ny fampidinana ny vidin'ireo anam-pamokaran'ireo. Mba tokony misy pepetra zany raisin'ny fanjakana mba ahafahana mafidina ohatra ny vidin'ny zezika amin'ny masomboly sy ny rehetrarehetra. Izany rehetra zany dia efa mitondra midina ny masokarena famokarana. Ary indrindra koa moa zany tokony jerena akaiky ny santam-bola any amin'ireo institution financière. Isan'ny hetahetanin'ireo tantsaha-mpamokatra ihany koa koatr'izay ny mba hampifandrindrana ny vidim-bokatra izy ireo amin'ny vidin-javatra mifanaraka amin'ny vanim-potoana. Izay ny resaka fahatsaran'ny vokabary any Alaotra fa iresaka tontolo politika vetivety aloha isika. Fikambanana maro no nijoro ankehitriny manohana ny fanavaozana ny rafitra ho atao eto Madagasikara. Ijoro mpanaramaso ihany koa ireo fikambanana ireo ary maneho fahavononana fa hampandroso ny boriboritany misy azy ndeha arantsika anaty tambatsary ireo vaovao ireo. Miantso ireo fikambanana maro indrindra ireo tantsaha ny fiangonana eny ambanivohitra, ny sevo fokotany, ny vovonana afimo na ny aingabean'ny fanavaozana ifotony ho an'ny Madagasikara ho an'ireo izay fikambanana manana tetikasa ho vatsiana rabola mba hanateverana ny fiariana eny ambanivohitra, mba hampiroboroboana ny asa tian'izy ireo atao eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fananganana fotodrafitrasa. Misy ny fepetra takiana ho an'ireo fikambanana izay sitraka ny famatsiam-bola. Samy naneho ny heviny nandritra ny fiaonana ny tsirairay ka namaly sy nanazava tamin'ireo fikambanana ny mpandrindra-paritry ny afima eto Bongolava. Naseho teto ihany koa ireo birao mandrafitra izany vovonana afima na ny aingabean'ny fanavaozana ifotony ho an'ny Madagasikara izany. Mijoro eto Tomasina ny KMFP na ny komity mpanomana fanavaozana politika sy fifidianana tanjona ny mba ampatsiahivana n'ireo antoko politika sy ireo fiarahamonim-pirenena ny andraikitra izy ireo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Nisy ny sosikevitra avy tamin'ireo mpandray anjara fa indrindra ireo tanora avy ao amin'ny GNZ eto Tomasina ka hoentina amin'ny fikaonandoha nasionaly. Marina moa fa efa nitsangana tamin'ny 5 aprily 2024 lasa teo ny MFP tao Antananarivo izay ahitana ireo antoko politika rehetra efa mijoro izay paritaka manerana ny nosy. Tafapetraka ny Braony ATF antenimeran'ny tolona ho an'ny fanavaozana etsika mafy ndao falera ato amin'ny faritany ny Fianarantsoa
andraikitra miandry azy ireo. Natsangany ity vovonina ity ihany koa ny birao sofina miaino sy vava miteny ahafahana mandray sosikevitra na fitarainana resaka entina amin'ireo tompony andraikitra manandrify izany. Aorian'ny fitetezam-paritany atao izao Toliara sy Fianarantsoa no efa vita treto, mbola toy amin'ireo faritany efatra izao fametrahana ny birao andrindra ny ATF izao. Ny volana septambra 2022 kosa no hanaovana ny kongresy lehibe hanehoan-kevitra handravonana ny fehi-kevitra voaray isa-paritany. Dia be no didina ny tanàna teto amin'ireny vohitry ny distrika n'Ambohimasoa no hetsika nasan'ireo mpikambana FFM Ambohimasoa ny mpandrindra regionaly FFM na ny fanilo ny fanavozana Madagasikara Mahatsiatra Ambony izay hametraka amin'ny fomba ofisialy ny mpandrindra eto Ambohimasoa. Eto no vavahady idirana faritra Mahatsiatra Ambony ka antony misafidirana azy hatao voalohany satria hatomboka avy aty avaratra ny fampandrosoana izay antom-pisian'ny fikambanana izany dia nijery maholona lafiny sosialy ka hiainga avy ny fotony any amin'ny fokotany ny fampandrosoana. Ny fikambanana ihany koa dia manohana ny politika ny fitondrana fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Tafapetraka ofisialy araka izany ny mpandrindra FFM eto Ambohimasoa Ramatoa Fanjanandriamanantena no voatendry ary natolotra azy ny taratasy manendry azy hintantana ny FFM ato amin'ny distrika Ambohimasoa. Asa vetrany no hirosoana araka ny tanjany fikambanana ka hisy ny asa dangamaro izay hosandaina vola atao isaky ny komina 20 mandrafitra ny distrika. Eo ihany koa ny fampiofahana arakasa, fampianarana manao savony izay tsy hanavahana nizaniza. Vonona hiara iasa mitondra ifotony ihany koa izy ireo. Hirosoana vetrany moa ny fametrahana ny ratsamangaika ny FFM any amin'ny komina sy ny fokotany ato amin'ny distrika. Namondrona ny egny ireo mpikambana vaovao eo amin'ivon'ny FFM na ny fanilon'ny fanavaozana ny Madagasikara bogobogotany faefatra ka andraindraikitra ao amin'ny fampandrosoana ny fokotany honenany. Leo ny fanaovana etam-barotra sy politika azy ireo ka manambara fa tokony hatrany fotony ny fanavaozana. Tsy matsapa hoe ilay président mihitsy ny vonona anova na ara-toetsaina ka manantena tompo za tanora hoe mba hisitsaka asa amin'izay zay tanora hisitsaka zany tena fanavaozana zany isa tokantrano. Ka amin'izao fitondrana zao manomboka tazana zay hoe miezaka miova ara-toetsaina aloha voalohany. Faharoa manarakarak'izay dia hita tokoa fa tena hoe manana tanjona ezaka ao amin'ny fampandrosoana ny sambatan'olona, miainga avy amin'ny sambatan'olona tonga hatrany amin'ny fokotany, miainga hatrany amin'ny distrika, ny commune, ny région ary ny firenena iray manontolo. Tao anatin'ny fivogemben'izy ireo no nanazavana ny vina sy ny tanjona tanterahiny FFM tsy mbola fampelezan-kevitra fa fikatsahana ny fandrosoana. Tsy natao hamondronana ny hery hanitsakitsahana ny madinika fa fiarah-miantana ao anatin'ny fitoviana. Efa mijery sy te andraindraikitra izy ireo mba hitondra fanovana eny anivon'ny chef fokotany sy ny lehiben'ny bogobogotany faefatra. Aloha tsy piako manokana eo amin'ireo chef fokotany mbola tsy misoloana izay tena mila soloana tokoa. Ny chef fokotany izay tena tsy manakaiky vahoaka, tena hidiko ny vahoaka sy alohan'ny vahoaka zany dia angatahanay ny anolona azy farak'izay aingana. Ny fitantanana ny bogobogotany angamba hitantsika atsamizay fa olona fampisolosolo foana ny teo. Ity fotoana ity no nanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny chef d'antenne 5 sy ireo miandraikitra ny vakiparitra ao anatin'ny bogobogotany faefatra. Hataova Andohan-Drarany hamorona asa ho an'ireo tia anasa maro ary ny hampiditra an-tsekoly ireo zaza mirenireny sy mameno ny amoron-dalana. Hodiovina amin'ny endriny rehetra ny tsenan'ny Nosbe izay tsena ho an'i Madagasikara. Niatrika ity fiaonana ity ny avy amin'ny FFM Mafoibe. Tontolon'ny fanabeazana kosa ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana eto amintsika dia nomena fiofanana ampitaindavitra ny mpampianatra ka anisany navita izany tany Moramanga Antsa Irena sy Jean-Aimé Randrianjatovo. Tamin'ny alalan'ny fiofanana ampitaindavitra tetika Safadep 2022 3 tao amin'ny ivon'ny toeram-pampiofanana mpampianatra na ny CRFRP Moramanga no nahavitana izy 7 mianadahy mpampianatra amperinasa ny fiofanana fanatevenam-pahalalana amin'ny asa fanabeazana zany izy ireo eny anivon'ny sekolim-panjakana izay hiasana izy ireo. Ny alakamisy 3 aprily lasa teo no nataony lanonana famoahana tamin'ny fomba ofisialy sy ny fanolorana ny mary mpankasitrahana mariky ny fahavitan'ny fiofanana izay nataony izy ireo.
nambaran'ireo solon-tena-mpanjakana sy ny tompon'andraikitra maro samihafa misana ny asa fanabeazana tonga niatrika ny lanonana teto fa zava-dehibe eo amin'ny ezaka atao amin'ny fanatsarana ny kalitaony ny asa fanabeazana ny fiofanana norantomony ireto andiany mpiofana ireto. Misy tombony lehibe satria ilay fiofanana aloha voalohany indrindra ny fiofanana izay norantomony sy azony iny aloha dia tombony voalohany anankiray iny. Ny faharoa dia ilay certificat CFFP ziny izay nanamarina fahavitany an'ilay formation ary nefa iny dia mampitomby koa amin'ny resaka reclassement zany amin'ny asany satria fa mpiasa-panjakana izy ireo fa fonctionnaire. Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay tsy mitsahatra ny manao ezaka amin'ny fanomezana fiofanana ho an'ireo mpampianatra Berinasa. Vitany an'ireto aloha dia fa misy aminy voaka any izay fa tapitra ny fametrahana ilay dossier dia misy ilay hoe formation proximité izay ilay hoe manatona dia manakaiky izany fanofanana manakaiky ho an'ny frama fotsiny izy io. Dia misy indray ilay fadepy izay manimby an'ireto dia frama ihany koa izany ireo dia fa tapitra ny hoe dia fa mpikarakarana dossier izany izay zao dia amoana n'ilay listan'izareo izay afaka misitraka an'izany fifanana. Mpampianatra avy amin'ny distrika Namparavaravola sy Moramanga ary Anosy Beanala ireto nahavita fiofanana vao navoaka ireto izay misalotra ny anarana andiany taratra. Mampitaraina ny mpanabe miandraikitra ny fanadina-mpanjakana ao amin'ny fara-pahadidim-pampianarana Soavinandriana ny momba ny fikarakarana azy ireo mandritra ny fanatanterahany ny asany anisan'izany ny vacation izay mbola tsy azo ny ankamaroany. Sendra Rakoto Malala. Ny iray feo ka nampita hafatra amin'ny tompona andraikitra ireo mpisehatra amin'ny fanadina-mpanjakana ao amin'ny Cisco Soavinandriana. Izay mpisolontenan'ny mpisehatra eto amin'ny fanadina-mpanjakana dia ireto avy: coordonnateur, correcteur, surveillant, chef de centre dia manao izao fenkevitra tapaka manaraka izao. Izay proposition avy amin'ny chef de centre sy ny chef de centre adjoint no tokony hivoaka ao amin'ny décision. Famoahana iray volana mialoha ny décision'ireo olona hiasa mandritra ny examen sy ny correction. Ny fotoana fanatanterahana ny correction d'examen dia tokony hifandrify amin'ny asa atao. Tokony ampidirina ao anaty avant session ny comité de vigilance sy ny responsable de sécurité des sujets. Tokony ho voafaritra mialoha ao amin'ny décision ny hetra IGR mba ho fantatry ny rehetra tsara. Vitaina ao anatin'ny fotoana amitana ny correction ny famenona ny fiche de vacation. Mila vitaina ny fandoavana ireo vacation rehetra tany aloha mialohan'ny fanadinana 2025-2026 ny 2019 ka hatramin'ny 2025. Mila tonga mialoha any amin'ny centre d'examen ny mesure d'accompagnement rehetra avy any amin'ny fanjakana mahakasika ny examen. Tsy maintsy misitraka ny vacation avokoa izay olona rehetra tafiditra ao anatin'ny décision. Tokony atao mitovy ny traitement de dossier ny vacation mba hitovy ny fotoana ivoahan'ny vola ao amin'ny Cisco. Mariana fa ny tsy fanatanterahana ireo dia midika tsy fararahina mihitsy ny asan'ny fanabeazana ka hatongavana amin'ny tsy fanatanterahana ny fanadinana ara-panjakana eto amin'ny Cisco Soavinandriana. Miandra-pitonina ireo valiny avy amin'ireo tompon'andraikitra ireto mpanabe mpisehatra amin'ny fanadina-mpanjakana avy amin'ny Cisco Soavinandriana ireto. Ijery ny resaka fandriampahalemana ny Befandriana kosa isika mba hampahomby ny fampiarana ny dina ao Befandriana dia midina ifotony ny lehiben'ny faritra Sofia mampiofana ireo mpikambana amin'ny dina sy mampahafantatra amin'ny vahoaka ny antipy sy ny dina ity ka nisitraka izany ny distrikany Befandriana avaratra. Everaldo Erniaina. Anisany kitro ifaharany fampandrosoana ny fandriampahalemana izay miantoka ny fahafahan'ny mponina miaina milamina ampanatanterahana ny velon-tena andavanandro. Mba ahafana mametraka izany no hitondrasany lehiben'ny faritra Sofia Andriamatoa Josera Irene ny fanazavana sy ny fampianarana momba ny dina Malainkalatra Besabo izay hany dina tokana manan-kery ato amin'ny faritra Sofia ho an'ny ireo vahoaka. Isan'ny sitraka izany fampiofanana izany ireo vahoaka sy ny komity ny dina eto Befandriana avaratra mba hampahomby ny fampiarana azy. Tsy misy tany mandroso ao anatin'ny tsy fandriampahalemana ary anjarany Befandriana avaratra distrikty Befandriana avaratra zany androany amin'ny fampianarana ny zavatra rehetra pitsopitsony ao anatin'ny bokin'ny dina ny Malainkalatra na Besabo. Mazava amin'izareo zany izy manomboka zao na ny ao anatin'ny boky na ny fampiarana azy.
ary tenenina lazavaina tamin'zareo zany a fa tsy maintsy manaja izay voalazany boky indina satria io boky indina io a dia efa nahazo fankatoavana tamin'ny fitsarana zany hoe zany mitovy lenta amin'ny didim-pitsarana ny idina ny malainkalatra na ny bisabon. Velom-panantenana ny vahoaka sy ny mpitondra te fotony manoloana zao hetsika izao. Mankasitraka mankatelo andrimatoa lehibe ny faritry izay nitondra fampifanana teto befandrianana avaratra dia ny zavatra hita tagnatin'ny izao formation izay namezany chef de région liagna de liagna ny ologno rehetrarehetra ary nahazo fampianarana tsara ary hitondra vaholagna geda be amin'ny fandriam-pahalemagna raha aminay manokagna be ny tanàgna resy lahatra zahay ao amin'ny komité midina io ary tegna mbola mampirisiky ny chef de région hampianatra ary indrindra mba hanoro lalagna ny komité midina tsiraikiraiky. Mazava ny tanjona dia ny ametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra ato amin'ny faritra Sofia. Mitoy ny asa sosialy ataon'ny ANF ho an'ny zanak'ampelezana Traboina ao Tomasina natsiaro manokana ireo zanak'ampelezana teraka fisakana izay Traboina any an-toeran'izy ireo. Esther Savinasy sy Aïssa Miralandina. Varo 900 kilao, siramamy 10 kilao, menaka 20 litatra. Ireo natolotry ny ANF Amical des Natifs de Fisakana National ho an'ireo zanak'ampelezana izay niaramboina vokatry ny rivodozagezany teto Tomasina avy amin'ireo mpikambana maneran-tany. Etsika ity moa zany dia mbola satatra mavarano ihany tolotanana satatra mavarano ihany fa raha araky ny fiangonana fara moa dia mbola isy ny etsika ao afara mbola maro ny tonga fa dia ity moa zany dingana voalohany mbola ho avy amin'ny fotoana mampety azy zany satria mbola andalana manangona indray zany izahay zao ho amin'ny etsika manaraka satria dia hita moa zany fahasahiranana ny joky atao tamin'ny Tomasina na ankehitriny rivodoza iny fa dia ny fikambana rehetra koa dia mbola mampanantena amin'ny etsika manaraka amin'ny tolotanana izay omena manaraka izay. Ny taona 1790 nijoroan'ny fikambanana izay navaozina ny taona 1920 ary efa mahenika ny Madagasikara. Anay zany dia miezaka manao miezaka izay fara hitanay hanitarana ny zanak'ampelezana mba hiditra mambra ao fikambana ao anatin'ny ANF izany hoezahana zany asiana fikambanana ho an'ireo faritra izay maro na tany tanàna nefa tsy voamisy dia hiezaka anay hametaka izany apisy ny ANF sy avelatra izany mba ahafahan'ny zanak'ampelezana rehetra sitraka izany sy mifanampy any amin'ny tany ilany ravinahitra rehetra. Ny fisakana Sahanimboay, ny anarandray sy ahoaka, ny vady sy ampangatahana, io no filamatry ny ANF agnay teraka fisakana maneran-tany. Amical des Natifs du Fisakana izay fa ny teraka Fort Dauphin ihany koa dia nanatanteraka fionambe ananaovana jeritodika ny lasa sy ny banjina no avy ny fikambanana ho arantsika miaraka amin'ny Martial Aravlolonjanahary kosa ny makasika izay miaraka amin'ny Martial Andrea Manantena. Zemiharo tanandray vonina hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny toliara sy ny firenena ny fikambana ny teraka Fort Dauphin na fiteforo eto toliara. Io no navoitra nandritra ny fionambeny ireo mpikambana izay nanaovana tombana ny zavabita sy nanorotsoritana ny fandaranasa ho tanterahana amin'ny hoavy ary indrindra nanamafisana orina ny fankatiavany samy mpikambana. Tsapa fa miroborobo ary mitombo ny isan'ny mpikambana. Ny antony moa zany dia mariky ny firaisankina izay tanjona voalohany ny fikambana dia ny firaisankina ny mpikambana rehetra izay mila ravinahitra na mamanga eto tiliara avy any Fort Dauphin. Ny tanjona faharoa anatiny moa dia mifampitaiza ny mpikambana. Maro no aktivité atao ao anatin'ny fikambanana io
izay hita izana n'izay mpikambana izay na dia zany ary a dia mbola manentany ny olona rehetrarehetra izay mbola tsy mahafantatra aloha voalohany indrindra ary izay mangetaheta ihany koa hiditra anatin'ny fikambanana dia raisina tanandroa fa tsy mialonjafy ny fikambanana teraka faradivay. Ahitana sampana vehivavy ny onivo ny fiteforo. Ao amin'ny fikambanam-behivavy eo dia misy asa telo, ao ny ara sosialy dia manampy ny samby mpikambana ao amin'ny fifampitaizana dia manome fampianarana asa ho an'ny tanora hoentiny mivelatra amin'izay sehatry misy ananjy agny dia amin'igny reny apela koa afaka mifaninana amin'ireo fikambanam-behivavy fa tsy misy magnavaky gnao raisina entagnandreo no fa manam-pitiavana ny Fort Dauphin. Naseho teto ny vakodrazana mampiavaka ny Faradofay, omby iray no novonoina ho mariky nofokena mitampy havanana. Dia izay tompoka lasy no mamarana ny vavaontsika tamin'izao atoandro izao isorako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorako ihany koa ireo mpanao gazety rehetra ny aralisa lasy nanantotosany fampitana izao vavao izao miaraka amin'ireo teknisianina rehetra rapitso amin'ny 7 ora ao anatin'ny vavaom-piangonana indray ny fotoanantsika manaraka mandram-piaona tompoka lasy tompoka avy.